dia mamerina andrian-drahambandray ho amintsika rehetra manaraka ny fandaharana cœur collectif sa ho amin'ity androany ity. Za ihany ity sao tsy fantatrareo fa za ihany ity fa mba nanao bôte kely fotsiny dia mamerina ny araban'ny Katia Romaine koa tonga soa eto amin'ny fandaharana. Miaraba ny idéal dia miaraba antsika mpanaraka ny fandaharana cœur collectif. Faly be izahay mandray anao androany satria be dia be ny message tonga tao aminay tao hoe asina tuto make-up tianay be ilay vidéo make-up dia ity izy ity androany efa le manam-pahaizana tamin'izay mihitsy natsaiko be dia be ny mpanao maquillage fa tena hoe notsongaina manokana mihitsy i Katia Romaine androany dia inona ny vaovao? Zao mahita anao zao dia zao karakaranao zao je suis vraiment honorée. Resaka maquillage moa zany no resantsika eto mazava ho azy eo amin'izay sehatry ny maquillage izay hatrany satria averiko foana hoe tena be dia be ny message tonga tao aminay hoe tianareo be ilay vidéo maquillage ianao ve nianatra mihitsy ve nanao maquillage sa hoe talenta le izy? Ataontsika hoe talenta angambany dia efa tao ihany le izy dia maquillage moa zany mivoatra foana dia nanao autodidacte nianatra nampianatena teny nanomboka tamiko aloha dia avy eo amin'izay rehefa tena hoe se lancer ao anatin'le izy dia nanao poste hoe mitady ankizy atao modèle. Du coup pendant un mois nandray ankizy 14 à 20 volontaires par jour. Dia efa tapitra hita zany ny ohatran'ny hoe type de visage, type de forme nasyeux, molotra ohatran'izay dia reny ankizy reny amin'izay c'est afa-po no mentionné ana hoe merci Katia Romaine anatina poste dia zao tonga eto amin'ny plateau anareo zao androany. Raha misy ve olona te hianatra maquillage ohatrana za zao te hianatra dia mampianatra ve ianao? Oui, afaka mampianatra sy komantsara mihitsy dia atelier privé moa zany no afaka atao dia sur rendez-vous mazava ho azy. Firy taona izay no nanovana izay asa tena asa mihitsy zany io amin'izao za hoe vadina asa dia firy taona mazava ho azy? Katia Romaine zany maquilleuse izay aloha zany tena hoe numéro 1 amin'ny asako dia efa 20 taona zany zao hiditra 20 taona na maquilleuse anao freelance zany hoe mandeha à domicile mandeha jusqu'à hatrany amin'ny faritra moa zany teo aloha fa zao juste eto Tana dia nivadina asa moa zany hoe responsable marketing au Bluna Cosmetics sy malona dia décoratrice organisatrice événementielle miankoatran'izay dia sady poétesse narratrice. Manahoana indray ny fomba fandrindrana ny vie de maman sy ny hoe resaka asa satria matetika izany no resahanay foana rehefa eto amin'ny plateau hoe resahana raha hoe efa teraka izany le vehivavy izay invité anay eto dia matetika resahanay foana izay satria be dia be ny olona be dia be ny vehivavy moa izany ny reny tsy mahay tsy ataoko hoe tsy mahay angambany fa hoe tsy somary manano sarotra mihitsy ny migerer an'izay resaka vie professionnelle sy hoe vie de maman zay. Tena hoe marina izay hoe somary sarotsarotra le izy fa enao mihitsy no s'engagé hoe eto amin'ity fotoana ity zany hoe atokana ho an'ny ankizy ohatra hoe satria zao amin'izay hoe be dia be ny andraikitra izay zao dia presque enao zany tena hoe miasa foana ny androm-piainanao dia amin'ny fotoana ataontsika hoe rehefa mirava miasa iny zany dia tena manokana mihitsy hoe je vais ahoana zany hoe ampandroko ny ankizy ohatra zany au lieu de hoe tsy maintsy le nono foana manao anazy manokana fotoana hoe entintsika manao sortie ohatran'izay dia indraindray izy moa zany rehefa hoe mety dia hoentiko miaraka amiko izy amin'ny asa dia midécouvre ihany koa ohatra izao kely univers maman rehefa mandeha miasa. Nanao indray ny ataoko hoe fitezana ny zanakao moa zany raha tena hoe marimarina kokoa fa satria andraso fa mbola mahavita antsika eto iny zaza mahafinaritra kely iny
ahoana no nahatonga anazy hoe tena brillante be nefa tena hoe mbola ataoko hoe mbola zaza tena mbola zaza mihitsy. I Précieuse, hein, c'est vraiment la bataille de ma vie. Izy Trésor ça maminy fo quoi. De i Précieuse moa zany ao anatin'izay sehatry ny hoe modéline angamba ny ilazantsika anazy izy jejojejo kely sasa de nandray anjara tamina Miss, nanao resaka hoe modèle photo, manao pub isakarivo izy zany de hitanareo eny amin'ny fahitalavitra, eny amin'ny panneau publicitaire, eny amin'ny bus misy sariny tsy de hoe ny formena alazy izy fa tonga de ataontsika hoe manana an'izay aura zay zany, manana an'izay vibration zay, tsy nandalo casting zany Précieuse fa tonga de les agences na ataontsika hoe les sociétés mihitsy tonga de contact hoe mba mila Précieuse zay anao ty zavatra ty, de manana confiance en soi be izy zany amin'izay zavatra zay, fa kosa hoe ampatsiahivina anazy foana hoe tsy ihany akory no fiainana fa ilaina ny mianatra, ilaina ny fanetretena sy manaja olona fa tsy hoe raha ohatra ianao numéro 1 na any aminao daholo maso rehefa amin'ity domaine ty de miseho milay hoe anambany olona fa mahazo miseho milay ianao satria milay mais avec modération. Ndao somary iverenantsika kely ilay resaka maquillage teo satria hitako hoe mahaliana be anareo ihany koa hoe inona no tena hoe nahatonga anao nanao an'izay asa maquilleuse professionnelle izay. Ny tomboany aloha zany tena hoe any amin'ny bebe anay izy styliste ana indienne niasany taloha, fa izy tena olona jejo, izy sy mamanay tena tsy ahita tena hoe andro anankiray na marary na tsy mivoaka tsy apprêté zany hoe bien maquillé, classe tous les jours. Bebe anay zany moa de 4h du matin efa vonona, de izy moa miteny foana hoe tsy azo aseho lehilahy izy ny taresin-denda, fa bon za moa zany tsy hoe zay za miapprécie ny tenako maha hoe za naturel. Teo zany aloha le izy de nipetraka, de nandeha ny fotoana de anao koa zany efa zatra an'izay hoe coquette isan'andro andeha hivoaka de efa miomana. De ny rêve d'enfant ko aloha journaliste zany tena marina, de efa tena teny an-dalana anao an'izay ahako no natsapa hoe ohatrany tsy tena ato ny toerana tokony hisy anahy finalement. De eo nisy citation zay hoe quand tu travailles pour les autres izy tu contribues pour la réalisation de leurs rêves et qu'en est-il des tiens. De teo hoe inona zavatra haiko indrindra de inona zavatra tiako indrindra de tonga eo amin'ilay hoe resaka maquillage, de ny s'investir le niteneniko teo moa zany le nandray modèle reny de au bout d'un mois nandray cliente zany no tonga de efa hoe invité tanatina émission télévisée, radio, nivoaka gazety, de même tamin'izany papanay tena nanao mihitsy hoe mbola tsy naheno hoe maquilleuse hoe malaza na ohatra zany, c'est pas un métier. De zao izy nefa tena fiera be hoe maquiller célébrité, Big MG, Mirado, tena billet d'avion mandeha Nosy Be, Diego, tena hoe isan'ny hoe fierté kilazako hoe les passions zany tena ça peut vraiment te conduire et t'ouvrir de très belles opportunités. Tsako efa voavaly tamin'izay angamba le fantenesaka apetraka hoe mahavelona ve ny asa manao maquilleuse professionnelle. Tena mahavelona aloha zany izy motro ny asa rehetra aloha ny au début izy somary le eo amin'le démarrage no rehefa somary enjakenjana zany fa eo amin'izay anao mahita hoe tokony ato ny lalana aleako, zao ny tokony ataoko, zao ny tokony hatsaraina, de ohatran'ny ny asa rehetrarehetra misy période izy tena hoe florissante, zao ohatrany hoe zao hoe hiditra haute saison zao tsika novembre décembre, fa janvier février mars ny maquilleur rehetra tena hoe ohatrany hoe mahantrahatra kely. Fa zay izy tena rentable angamba zany malaza azy. Rentable sa tsy rentable izy le vehivavy anankiray zay. Eny ary somary lavalava zay resaka zay fa inonay sy antenenay kosa fa hoe
nanampy anareo ihany koa satria izay mahafapo anareo foana tediavanay moa zany eto amin'ny fandaharana dia mankasitraka be dia be any ka tiaromenay ihany koa nanaiky ny vahiny farany ngambany hoe inona ny afatrao ho an'ny mpanaraka anao ho an'ny mpanaraka ny Cœur du Tips ary ataoko hoe afatra indrindra ho an'ny vehivavy moa zany. Ataontsika hoe ho an'ny vehivavy angamba voalohany isika vehivavy dia mila ohatra voninkazo mila karakaraina foana. Le maquillage tsy voatery hoe masque fa mila matoky tena ianao zany rehefa makarakara tena ianao dia tu te sens bien. Quand tu prends soin de toi, tu te sens bien et tu fais du bien autour de toi. Zay aloha zany zavatra voalohany mila manokana fotoana hikarakaranao ny tenanao atao anatin'ny wish list anao ny to do list anao zany ianao hoe mila karakarana ny tenanao. Dia ny afatra ndraiky kosa ho an'ny mpanaraka anahy hatramin'izay dia misaotra anareo dia raha tsaina iram-po nanomana teny foana satria tsy ohatr'izao ka tiaromena raha tsy nisy anareo indrindra nareo cliente zany dia ho an'ny mpanaraka ny fandaharana Cœur du Tips mahafinaritra be nareo mahafinaritra be fandaharana dia aza misalasala raha ohatra ka mila hoe anao manjamanja dia eo foana ako. Misy dia any aminazy nareo mandefa message privé sy ny izay tianareo resahana aminazy. Dia tia ampamparanana ihany koa dia mankasitraka ny partenaire antsika izay tsy adino foana ny misaotra anazy i Feli miaraka amin'ireto gel douche ireto ampatsahivina ianareo izay mbola tsy nandray anjara tamin'ny giveaway raha te azana ireto gel douche ireto dia efa ao amin'ny muranay ao moa zany ny andindiny rehetra makasika an'izay giveaway izay dia afaka mijery ao nareo dia afaka mandray anjara ihany koa. Dia fisaotra anareo indrindrandrindra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany inonay fa faly be nareo izay nandefa message anay hoe asitoto dia efa iny zany izy iny dia mino fa ho tianareo dia mino fa ho partagenareo indrindrandrindra zay ary fa mankasitraka anareo nanaraka ny video hatramin'ny farany dia amanaraka indray fotoanantsika raha mbola vonona nareo velo rarso bye bye.